Araba doboko lafinaritra doboko vavy falitafaraka aminao zay minitra maromaro ny raha antsika eto ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny trangam-piarahamonina ny amin'ny tapany avaratry ny nosy no anokafantsika ny fampahalalam-baovao manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny tanàna n'Antsiranana maro ny velotaraina noho izany farany teo dia tranona mpivady somary efa nahazo azy taona indray no niaran'ny asa ratsy ireo jiolahy. Mirongatra ny vakitrano any Antsiranana indrindra ny amin'ireo izay lazaina fa fokotany mafana amin'izao fotoana izao. Mpivady efa lehibe iray no nitafian'ny jiolahy atao amin'ny fokotany Tanambao voalohany ny alatsinainy talata lasa teo. Telo izy ireo no nanafika ka ny roa nanao saritava, ny iray kosa tsy niafina ny endriny. Tsy naneho fanoherana ireto sendran'ny loza fa dia namela malalaka ireo tsy matahotodo naka izay tiany. Tsy naharitra nefa izany araka ny tatitra fa dia rehefa lasa nentana sarobidy toy ny finday ny fahitalavitra sy ny hafa ihany koa dia lasa izy ireo ny nahagaga nefa dia niveriny indray izy ireo ny ampitsoalina iny izany hoe ny talata Alarobia asa tany an-tanàna angamba vao nahatsiaro fa ny zavatra dino ny nangalatra azy dia tapa-kevitra ny verina. Ireto olon-dehibe koa moa tsy nanohatra na nandafa namela azy ireo malalaka tao an-trano nanao sitrapon'izy ireo. Saingy indrisy fa tsy tafiditra intsony izy ireo efa tsara ambina ny toerana nionjehan'ny olona fa tsy tratra lasa nandositra niditra any amin'ny bazary Diego raha ny filazan'ireo fokon'olona nanenjika. Raha ny nambaran'ny tompona raikina ny toerana dia tanànan'ireo vondron'ny tanora mitondra ny anarana hoe pistache iny bazarin'ny Diego iny izay fahavalon'ny Forosy raha teo. Forosy dia ireo andian-jatovo monina ao amin'ny fokotany Tanambao voalohany ao amin'ny renivohitry Antsiranana ao.